Raha mbola tsy manana ny kandida atolotra kosa ny ankolafy Ravalomanana etsakilany, ireo kandida efa nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny filatsahana kofidiana kosa dia nilaza ny fahavononany. Isany amin'izany ohatra ny antoko Malagasy Miara-Miainga izay tarina Andriamatoa Hajo Andrianainarivelo izay nilaza fa hanara-maso akaiky ny voka-pifidianana. Hanara-maso akaiky ny voka-pifidianana filoham-pirenena izay ho tanterahana ny 4 Jolay ho avy izao ny Malagasy Miara-Miainga izay tarihan'Andriamatoa Hajo Andrianainarivelo. Isa araka ny fanazavana ny logiciel manokana izay ampiasain'izy ireo ary amoaka ny voka-pifidianana ao anatin'ny 4 ora. Amin'ny zao zany efa misy logiciel efa vonona anay manokana satria araka ny teknôlôjia moa dia tsy maintsy manaraka akaiky ianao tsika efa mivoatra be zao. Zay zany efa nanao famokarana manokana da logiciel fanaraka amin'ny filanay ahafahanay manaraka ny voka-pifidianana. Raha mijery zao nareo atao isaka ny fatra romboroboka dia efa misy ordinateur ahafahanay manao an'izay hoe traitement ny information rehetrarehetra sy ny résultat rehetrarehetra voka-pifidianana any amin'ny faritra rehetrarehetra eto Madagasikara ka manateny izay araka ny vokatry ny fanandramana nataonay fa mialina ny fifidianana izay dia efa maro sady ilay ataontsika hoe les premières tendances ny voka-pifidianana amin'ny 4 Jolay. Araka ny fanazavana ihany koa dia efa nanara-maso ny fandrafetana lisam-pifidianana Malagasy Miara-Miainga ary nambaran'izy ireo fa amin'ny ankapobeny dia tsy mahita lesoka goavana amin'ny lisam-pifidianana izy ireo ary vonona amin'ny fiatrehana fifidianana ny ratsa mangika amin'ny Malagasy Miara-Miainga izay miely manerana ny nosy.